dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny fandaharana izay hovoaboasantsika anio zany dia momban'ny sakafo ara-pahasalamana izay ataontsika hoe zany hoe vedety izay tokony hoaninao zany mandritra n'izao fotoana fioboana amin'ny coronavirus izao any Madagasikara, satria dia mamely tokoa ny coronavirus amin'izao ary dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ireo manamajoa. Ka ao anatin'ny ririnina any Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka miditra indrindra zany ny hoe resaka sakafo, satria ny tsara ho fantatra dia ny hoe rehefa ririnina ny andro dia manana n'izay filana izay zany isika olombelona ny amin'ny hoe hihinana zavatra izay mitondra ny atao hoe energia bebe kokoa zany ao amintsika, satria ny andro mangatsika dia mila mandany energia maro dia maro zany ny olombelona iray mba hoentina hiatrika ny atsika, kanefa zany eo no mila lanjalanjaina zany ny zavatra rehetra, satria raha ohatra koa zany ianao ka ilona be loatra any amin'ilay hoe filana amin'ny fotoanan'ny ririnina, izany hoe ny tena filana zany amin'ny fotoanan'ny ririnina rehefa mangatsika ny andro dia matetika zany ny sucre rapide izay efa nambarako teto foana zany ny hoe inona no mety manimba amin'ny fihinanana an'ireo, dia ny siramamy zany dia mety koa ianao zany hisesika ny karazana ataontsika hoe mofo miaraka amin'ny lafarinina, mety koa ianao zany hisesika an'ireny hoe paty sy ny sisa zany mba hoentinao zany hoe hikampensena n'izay angovo very amin'ny fiadiana amin'ny atsika zany. Eo mantsy zany no mila sorisoritana tsara. Ny tenako manokana dia tsy miteny aza mikasika an'ireo karazan-javatra ireo, fa misy zany ny fomba izay afaka ataonao mba ahatonganao zany tsy ilona be loatra zany amin'ny fisesefana an'ireo karazan-javatra izay mety andemy ny hery fiarovana ao aminao ka hamora ny fipetrahan'ny virus ao aminao, ary indrindrandrindra koa amin'ny ririnina dia eo no matetika mitranga ny karazana aretina toy ny gripa, toy ny tazo, toy ny arerahan-tsaina na ny dépression nerveuse zany eo zany no matetika tsy metimety isika olombelona, kanefa mila ihany koa ny sakafo izay hoentina makahery ny hery fiarovana ao amintsika, ka somary misy zavatra mifanohitra ihany zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay, ka izay zany no azavaiko anao eto, satria mety hifanohitra ny filan'ny lelanao sy ny filan'ny hery fiarovana ao aminao sy ny ahasalamanao, mety hifanohitra zay. Ireto zany no karazana sakafo izay tena hoe tsy tokony zany hiala mihitsy zany ny sakafonao isan'andro zany dia voalohany indrindra zany dia ny sakamalao. Ny sakamalao dia ny tongolo, gros oignon, ny pomme, une pomme chaque jour vous olaigne du médecin, dia ny citron. Reo zany no tena hoe vedety tena hoe tsy tokony hisaraka anao isan'andro, dia ny tantely zany atao kelikely ny tantely rehefa mihinana zany ny citron sy ny tongolo gasy. Ny tongolo gasy koa zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay, dia ny curcuma, ary ny anamaitso dia atao maromaro ny anamaitso toy ny echaloty, ny céleri, ny épinard, dia ao ihany koa zany ny haricot vert, dia ao ihany koa ny zavoka, ary indrindrandrindra zany dia ny voanjo.
Ny voanjo zany ny asan'ny voanjo dia mitondra otrikaina maro dia maro ny voanjo, kanefa koa zany io no manakana anao tsy sesika ny siramamy. Ny siramamy sucre rapide ho an'izay hoe fanatikan'ny siramamy zany no itenenako an'ity zavatra ity, satria rehefa mihinana an'ilay voanjo na ny amandy na ny ohatraohatran'izay zany ianao dia mba miekena zany ny fitiavanao mihinana ny siramamy, indrindrandrindra moa zany ho an'ny andriambavilanitra izay mitady siramamy be loatra zany rehefa misy ny stress na ny déception sentimentale na ny karazana sorosorotsaina hateraky ny fitiavana dia misesika siramamy zany ny andriambavilanitra, kanefa dia vao maika cercle vicieux satria rehefa miamatavy koa ianao dia mety angamba tsy de azotozoto loatra koa zany ny olo-tianao zany ny hoe andeha iraiki-pity aminao izany zavatra rehetrarehetra izany zany, fa rehefa metimety ianao rehefa mikojakoja vatana manao fanatanjahantena dia mety isy ny karazana énergie positive zay avoakanao ka mahatonga anao hisarika bebe kokoa zany ny olo-tianao. Dia eo ihany koa zany ny mananasy. Ny mananasy dia tsara tokoa zany indrindrandrindra koa zany diurétique ny mananasy ary dia mampiena vatana ihany koa zany. Dia eo ihany koa zany ny ronono. Raha ohatra ianao zany ka tsy mahazaka ny rononon'omby dia tsaratsara zany ny lait d'amande na ny lait de soya. Any amin'ny supermarché zany no ahitanao an'ireo karazan-javatra ireo. Dia eo ihany koa zany ny henan'akoho, ny trondro izay tena aprisiana dia aprisiana tokoa zany ny fihinanana azy amin'izao ririnina izao. Ary dia asa tia milona be loatra ry andriambavilanitra eo anolohan'ny télévision 24 heures sur 24 fa mba mitadiava zavatra atao reny hoe vélo d'appartement ireny mba tokony mividy an'ireny ianao manao an'io ao an-trano. Dia mitady ihany koa na intellectuel ary ianao mpiasa birao na ohatran'izany dia reny asa tanana toy ny crochet sy ny petakofehy, reny zavatra reny dia mahatonga anao koa manala ny stress sy ny tebitebitsaina ka manampy ihany koa zany amin'ny fanahazam-batana sy ny fampitoniana ny saina. Ka manaraka izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia misy ihany koa ny teknika izay ahafahanao mihinana ny voankazo sy ny legioma raha ohatra ianao zany ka tsy dia marisodrisika loatra zany amin'io zavatra na indrindrandrindra koa zany ny hoe ny vady aman-janaka ao an-trano tsy dia mba tia loatra ny crudité satria ny crudité no tena mitondra ny otrikaina. Dia misy ny tetika izay afaka anaovanao azy. Ohatra zao hoe ity crudité ity zao ohatra dia misy ny concombre, ny épinard, ny échalote, ny radis, ny voatabia. Dia nefa mety zany tsy de mazotozoto loatra zany ny ankonanao ny hinana an'io na ianao mihitsy zany dia ataonao anaty mixeur zany ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia manjary jus de tatavaninao de asianao ohatra hoe jus de pomme kely miaraka amin'ny paoma koa zany sy ny voasary makirana. Dia iny zany no sotroina isan'andro miaraka koa zany asianao ihany koa zany sakamalao ao anatiny. Dia ataonao zany karazana jus izay apetraka eo ambony latabatra mba hinanan'ny mpianakavy azy. Fa rehefa misy ny sakafo hoe tiatian'ny vady aman-janaka ao zany dia ohatra hoe henan'akoho ritra ny tian'ny vady aman-janaka ao dia ataovy zay. Ataovy miaraka amin'ny saosy ny ana fa ny jus de légume zany ataonao eo akaiky. Afaka koa raha ohatra ianao ka olona tia mihinana paty ohatr'izay zany dia ataonao lasopy ny paty. Dia rehefa avy eo ity legioma rehetra izay nitetehanao ity rehefa
vita masaka tsara zany ny lasopy dia ity arotsaka ao mata zany hoe tsy atao masaka be, dia efa manampy ihany koa zany ny fihinananao ny legioma sy ny voankazo zany zavatra rehetra izany. Ary indrindrandrindra koa zany amin'izao ririnina izao sy ny hoe fianaky ny valana retina dia mila mafimafy zany ny hery fiarovanao aminao, dia afaka ihany koa zany ianao ny hoe mividy antony magnésium tony zany any amin'ny pharmacie, dia ny vitamine C, izany hoe fanampitosika zany ireo zavatra ireo entina anampitosika ny otrikaina izay entin'ny legioma sy ny fruit. Fa izay tsy midika hoe ity ireto comprimé ireto fotsiny anao ny asany, fa tsy maintsy arahana ny legioma sy ny voankazo mata ny fihinanana an'ireto, fa tsara ho marihana fa raha ohatra ka isesika vitamine C sy ny magnésium ianao kanefa ny sakafo ratsy, izany hoe sakafo tsy de mitondra otrikaina no atosika ho azy zany dia tsy manana ny heriny firy izay zavatra zay fa dia very any amin'ny lavapiringa daholo ireo karazana comprimé ireo rehefa tsy ampianao tosika amin'ny voankazo sy ny legioma. Dia toy izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio, manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.